Zalae vondrona iraisana miaro mivakoka anatrova. Viva! Tompoko lahy sy tompoko vavy, izahay ato amin'ny vondrona vimva sehatra sy vovonana iarahany fikambanana miisa 7 izay miray feo mangataka ny analàna ny Colisée ao anaty rova AVM arovako ny vakoka malagasy. Raha vao io Colisée io harena eto Frantsa mamelo maso fianakaviam-be vondrona miaro ny hasina rova Faniry Foundation USA miaraka manandrapeo hanolotra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa noho ny fahatrarana ny taona vaovao 2024. Mirary taona vaovao feno fahombiazana, fahasalamana ary fahasambarana ho an'ny tsirairay. Ary izahay dia iray fo tanteraka, iray feo amin'izay rehetra miaro ny vakoka anaty rova. Faly miarahaba ny mpiray-tanindrazana. Fotoanany moa zao fotoana avitantsika mifampiresaka na dia fankalavitra ara. Faly miarabanareo tratrin'ny tao mitsingeringeringy. Mombanareo lalandava ny Zagnahary sy ny razana. Mombanareo hitondra hafaliana, hitondra haravoana, ary lindrandrindra hitondra fivoarana ho an'ny malagasy isam-batan'ologno, isa-tokantrano. Rariny dia rariny tokoa. Izy koa ka miangavy ny Zagnahary sy ny razana hagnampy ny tsirairay mba hitan'izany fivoarana zany. Fotoanany zao mba ilagna aminajary. Koa dia mamerina fiarabagna ho anareo tsiraikiraiky. Mamerina ny etaeta amin'ny malagasy ny tegna mba tia hita ny malagasy mpiray-tanindrazana mivoatra zany. Samby tsara nareo samby tsara antsika jiaby. Miarabantsika rehetra tratrin'ny taona vaovao 2024 izahay malagasy mipetraka eto Hongrie. Mirary soa sy fahasoavana ary fahombiazana be dia be amin'ity taona vaovao ity. Mandram-piona. Tratran'ny taona. Miarabantsika rehetra tratrin'ny taom-baovao ary mirahasoa fahombiazana ary fahasalamana ho antsika rehetra. Toy ihany ny tolona mikasika an'ity Colisée ity. Ka izahay diaspora malagasy eto Luxembourg dia mariko satria manohana tanteraka ny vimva amin'izany. Saotra tokoa. Mbola tsara raha abana rehetra tratran'ny taom-baovao 2024. Enga reka hitondra fahasalamana antsika ity taom-baovao ity. Ary ho azo aby raha jiaby irentsika. Miarabanareo miarabantsika na tratran'ny taona 2024 sy 2024. Ny firarianay dia mba ho taonjina ara-pahombiazana amin'izay kinasa rehetra atao. Miray hevitra amin'ny malagasy eran-tany hiaro ny vakoka. Ho salama jiaby, ho tahin-janahary. Mety zay? Dia izahay eto Bordeaux zany dia faly miarabanareo rehetrarehetra tsika mianakavy tratrin'ny taona vaovao dia ho taona feno fahasoavana ho lavitry ny rofy.
teko sy mamiko ary arovako mivakoky ny tanindrazao. Fifaliana ho anay avy aty Norvezy ny manolotra ny firan-tsoa amin'izao natratrarana nasaramanitra taona 2020 sy 2020 izao. Ho taona jiny sy amin'ny fifaliana, fahombiazana, fahasoavana ary fiadanana ao anatin'ny fandriafahalemana sy ny fahasalamana tanteraka. Ny kinasa rehetra ny tanteraka ary ho tojosoa ary ho vita hatramin'ny farany. Indrindra ny tolona izay atao momba ny vakoka, mba ho vakoka tena ho vakoka araka ny vakoka tena miatrany ny razanazy. Mirary koa raha mirary mila tsirairay avy mba ho saro-piaro sy hiaro ny vakoka any amin'ny tany izay misy azy na aiza manerana ny Madagasikara. Samy ho tahin'Andriamanitra sy ny Zanahary atsika jiaby. Tiako sy mamiko ary arovako ny vakoky ny tanindrazako. Faly miarahaba antsika malagasy, havatiana tsy vaky folo, tratran'izao taona vaovao 2020 sy 2020 izao. Ho taona ziny ampiky ny soa ary omban'ny fahasalamana mandakarivany ity taona ity ho antsika mianakavy. Laso indrindra. Faly miarabantsika malagasy mpiray tanindrazana rehetra manerana zao tontolo zao nahatratra ny taom-baovao 2020. Taona vaovao, Madagasikara vaovao, miaraka amin'ny malagasy mifankatia sy mifanampy ary miara mandroso mba hampasalamana sy ho feno fahombiazana eo ambany fitahin'Andriamanitra. Miarahaba tratran'ny taona vaovao 2020. Raha riasina tompoko, mbola mitohy ny tolona fiarovana ny anaty rova. Misaotra tompoko. Dia manakory aby atsika malagasy rehetra. Agnay da faly miarahaba nareo miankavy trasy ny taona vaovao. Hitondra soa sy fagnambinana ho atsika tsirairay avy ty taona vaovao ity. Hitombo amintsika ny fiarovana sy fitandrona ny asiny maha-malagasy sy ny asiny firenena. Homba atsika ny Andriamanitra Zanahary. Soave! Miarahaba nareo tratry ny taona lahy, nareo longo iaby an-tanindrazana ihany na tany lavitry. Miarahaba nareo tratry ny taona 2021 ny vatantenako Batoly mipetraka aty Anardèche. Engany etsika iaby mba ho soa, mba hifanaraky, mba tsy hialialy, mba tsy voany arety vaovao zao. Engany hoio koa hifankahita koa atsika aman-taona ho lava velo. Misaotra nareo lahy, misaotra nareo iaby et bonne année 2021 amitsika longo rehetra. Veloma. Tokolasy tompoko vavy, isaorana ny avina miadsika tombonandro mpahavelomana na tratrarana izao taom-baovao izao. Koa faly indrindra miarahaba ny vahoaka malagasy tsy akanavaka. Inganie ho tao-pamokarana hijinjana fahombiazana ary ho manitra fihavanana ity taona 2020 izay vao midiavintsika ity. Faly miarahabatsika tratry taona vaovao 2020 toy. Engane ka hitondra fifaliana, fahasoavana ary indrindra fahasalamana ho atsika aby tao vaovao toy. Ndao koa ampolotsika ny asin'ny tanindrazantsika io lahy. Ka ho ravatsika Colisée io. Ho tahin-Janahary aby itsika, ho tahin-drazana.